manolotra ny arahaba tompoko. Ny varatra aza no hamaritra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy, izany hoe mitoy eo foana ny orana somary miatoato aty amin'ny morotsiraka atsinanana. Araka ny efa mahazatra ihany koa dia andrahoana na anjombona arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny ho an'ny ilany atsinanana ny afovoan-tany. Noho ny hamafy ny varatra azy dia hisy vidinana ny maripana ho an'ny ilany atsinanana ny Madagasikara, izany hoe angatsiaka ny andro amin'ny ankapobeny ary azo vahana kokoa ny voronandro ririnina. Ho mafy ihany koa ny fitsokon'ny rivotra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerentsika amin'ny antsipiriany dia azorana ho iadeo ny morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo manomboka avy aty amin'ny faritra Sava hatrany atsimo atsinanana. Andrahoana na anjombona arahana herikerika amin'ny indraindray ho an'ny ilany atsinanana ny afovoan-tany. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mitoy ihany ny orana somary miatoato any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary Mpaka hatraty faritra atsinanana. Andrahoana na anjombona arahana herikerika manify indraindray ny faritra atsimo atsinanana, Fitovonany, Vatovavy, Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanana Sofia mihitatra hatraty amin'ny ilany atsinanana ny afovoan-tany. Ny faritra hafa dia miankoka tanteraka ao anatin'ny masoandro mibalika. Raha ny maripana indray dia mananka hatrany amin'ny 1.30 na 2.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Melaky sy Boeny, eo amin'ny 9.20 ka hatramin'ny 20.20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tafidina eo amin'ny 7 degré maripana ambany indrindra any Vakinankaratra ary eo amin'ny 7.10 degré kosa ho an'ny Analamanga sy Ambathiatrambony. Morotsiraka atsinanana dia eo amin'ny 13.20 ka hatramin'ny 5.20 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy indray dia mitoy ihany ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraka atsinanana nosy. Andrahoana na anjombona arahana herikerika manify ho an'ny ilany atsinanana ny afovoan-tany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Noho ny fitoeran'ny varatra aza moa dia tombanana mafy hatrany ny fitsokon'ny rivotra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Amin'ny vinany maripana ao anatin'izay mananka hatrany amin'ny 2.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Melaky sy Sofia, 7.20 ka hatramin'ny 9.20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Maripana ambany indrindra hitantsika amin'izao any Vakinankaratra manodidina eo amin'ny 9 degré eo, ny any Ambatolampy, Tanofotsy, Faratsio ary Antsirabe. Morotsiraka atsinanana moa dia saika manodidina eo amin'ny 2.20 ka hatramin'ny 5.20 degré ny maripana ambony indrindra. Amin'ny vinany toetry ny andro ny talata ary no hamaranantsika azy dia mitoy ihany ny orana aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo mihitatra aty amin'ny faritra atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro ho an'ny ilany atsinanana ny afovoan-tany mihazo ny Alaotra Mangoro, ny ilany atsinanana Sofia mihitatra aty Vatovavy, Fitovonany ary atsimo atsinanana. Mety hisy ihany ny herikerika manify indrindrandrindra moa ny vao maraina be. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny maripana dia mananka hatrany amin'ny 2.30 na 3.30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Sofia sy Boeny, eo amin'ny 6.20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Maripana ambany indrindra da eo amin'ny 10 degré any Vakinankaratra. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia meo anelanelan'ny 5.20 ka hatramin'ny 6.20 degré ny maripana. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.